Ankoatr'ireo solombavambaoka fito ambin'ny folo izay tonga teny Tsimbazaza nanohitra ny motion de censure, misy maromaro ireo solombavambaoka miaraka amin'izy ireo izay fantatra amin'ny fivadibadian-dela sy ny hevitra ara-politika tao anatin'izay herinandro vitsivitsy izay. Amin'ny ankapobeny, ireto ny solombavambaoka hita teny amin'ny motel Lanosy ary nifindra teny amin'ny Carleton sy teny Tsiadana. Izy ireo no isan'ny nanohitra ilay motion de censure farany teo. Ankoatr'ireo solombavambaoka tsy miankina, teo anivon'ny UDI sy ny GPS teo aloha izay namadika palitao HVM tateo aorina, toa ny Eltafa Basile, Mamango Norbert, Behavana Ravelo Arvonjy, Angèle Solange, Andrembovonjana Tenaina, Razafy Mandimby Germain Boniface, Arosina Miandrazana François, Nicolas Stéphane, Rivotina Jean Bosco, Laiso Jean-Pierre, Ravonjatovo Saoby, Tsivolany Maximin, Mananjara Rufine Aurélie, Ramahatody Solomanana Vaonalaroy ary Razafindrakoto Arfanja. Misy ihany koa ireo avy amin'ny antoko politika hafa mivadibadidela sy nampiseho fa tsy manana azon-damosina rehefa misy resa-bola miainga. Isan'izany ny député Benja Urbain avy any Manakara izay isan'ny namorona ny vondrona parlementaire ho azy manokana, ny avy amin'ny Mampara faharoa sy fahatelo ahitana ny député Kati, Famindra Justin, Rahery Sovololona Victorine, Rabe Mananjara Célestine, Rasoherinjatovo Bodovoangy, Toto Lydia, Razatondra, Ndremanjara Odilon, Andrianjaka Samson Golzara, Ruila. Nisy ihany koa ireo avy amin'ny lidera Fanilo izay misy an'ny Razafimily Constance, Dina Romial, Nive Ruffin. Etsakilan'izay, na dia misy azy ireo aza dia efa mazava kosa ny maro anisa vaovao eny anivon'ny anteny mera-pirenena ankehitriny. Tsy midika ho farisena ho an'ny anteny mera-pirenena akory ny tsy nahatratrarana ny roapahatelon'ny solombavambaoka tamin'ny zoma teo raha ny nambarany avy amin'ny Armada Omaly. Ny Antsasamanila miampy iray dia efa ampy anaporofona izay maro anisa izay raha ny nambaran'izy ireo. Maro anisa izay mety ametraka olana ho an'ny fitondran'ny mpanjakana amin'ny fampandaniana lalàna amin'ny manaraka raha ny nambaran'ny Ramatoa Christine Razana Mahasoa. Majorité écrasante ato amin'ny Assemblée nationale no efa tsy makasitraka sy tsy makatotsona an'io gouvernemanta io zay tarihiny Premier ministre Jean Ravelonarivo. Tsy hisy LFR zany ny mpamatsy vola tompoko dia tsy afaka hanaiky mihitsy hoe ho ny hanome vola gouvernemanta efa laviny Antsasamanila ny solombavambahoaka zany. Fa ny mety aminy dia mametra-pielany izy. Tsy mbola iroso amin'ny fanajana ny andin'ny faharoa fitopolo ao amin'ny lalam-pandrenana avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha tsy hivina, mbola eo ampelantanan'ireo solombavambaoka maro anisa ireo ny fifanarahana ny fiaraha-miasa amin'ny filoham-pirenena izay tafiditra ao anatin'ny pacte de responsabilité voatondro ny ACC.